ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo dia tohizantsika indray amin'ny andimy faha-efapolo ka hatramin'ny faha-raika amby efapolo hovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny famindram-pon'i Jehova no tsy nahalany ritra atsika fa tsy mitsahatra ny fiatrany vaovao isa-maraina izany lehibe ny famarinanao. Jehova no anjarako hoy ny fanahiko ka hanantena azy aho. Tsara Jehova amin'izay manantena azy dia amin'ny olona izay mitady azy. Dia tohizantsika indray ao amin'ny andiny faha-efapolo. Aoka isika andinika ny sy hamantatra ny alehantsika ka hiverina indray amin'ny Jehova. Aoka asandrantsika amin'Andriamanitra ny fontsika sy ny tanantsika. Aleloia. Tena famindram-pon'Andriamanitra no tsy nahalany ritra anasy anao. Raha isaina ny fahotana vitantsika ao anatin'ny ataoko hoe ray minitra raha no teneko dia tsisy tavela tsika, tsy ho velonaina ohatr'izao tsika, tsy ho tahaka izao tsika raha tena hoe isain'Andriamanitra ny fahotana vitantsika. Raha isain'Andriamanitra ny faratsiana vitantsika dia tsy ohatr'izao tsika fa famindram-pony. Ary izany famindram-po izany tsy hoe androany ihany na hoe tamin'ny hitra nanotantsika ihany fa avozony foana izany, manavao an'izany famindram-po izany izy. Ary izy dia tena mameno hery ny olona rehetra izay kely hery, mampatanjaka izy. Fa kosa misy condition zany mba azahoantsika an'izany. Mila condition zany mba hoe ahafahantsika tena hoe mijoro hatrany hatrany miaraka amin'izany herin'Andriamanitra izany dia mila tsika mandinika izay nalehantsika. Mila tsika mamantatra izay hoe zavatra hoe tsy nentina ataontsika. Fa tsy hoe raha be famindram-pony Andriamanitra dia ararotintsika amin'ny famindram-pony fa mila fantaritsika ny zavatra rehetra izay raha ataontsika. Hivavaka avy hatrany amin'izao fotoana izao araka an'izany ten'Andriamanitra izany hoe Andriamanitra dia famindram-po fitiavana hery ary ihany koa famelan-keloka fanadiovana ary ihany koa fanafana izany ny Andriamanitsika. Hivavaka tsika amin'izao fotoana izao mba ten'Andriamanitra ny asa mahevaika ny amin'izao fotoana izao izay amin'ny ty fotoam-bavaka anio alarobia alina izao. Ndao asandrantsika mivavakantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Raha eo amin'ny anara-maherinao nisotra sy midera sy manome voninahitra ny anaranao. Makasitraka anao ny amin'ny fitiavanao sy ny famindram-ponao izay nomenao anay indray tamin'ity andro-androany ity. Fa mbola eto indray izay anio ary ihany kokoa no fahasoavanao Jesosy dia teto izay ianao ny asa tao-ambadika momba anay rehetra. Makasitraka anao izay ary mangataka aminao izay tohizanao hatrany izany famindram-po sy ny fitiavanao izany mba tena anatrika fenao anay eto indray ianao mba tena ny fanahinao masina ny kasika anay eto ameno anay ary ihany kokoa Jehovah Andriamanitra amanga ny fonay tsiraray avy andraisanay fahasoavana avy aminao. Mamindrafo aminay ianao raha hoe nisy nataonay tsara kasitraponao. Diovy amin'ny raha sarobidinao zay Jesosy amarino amin'ilay rahanao soa zay amasino amin'ilay rahanao zay. Oka ianao Jehovah Andriamanitra hitratsehatra fiainanay tsiraray avy amin'izao fotoana izao andama ny mombanay rehetra anafaka zay rehetra mila afana aminay ary ihany kokoa Jehovah Andriamanitra hikasika zay rehetra mila kasihana anasitrana zay rehetra mila hositrana eto androany ary ama zay rehetra mila vahana ary androtsaka zay mila horotsahana amin'ny olona tsiraray avy ho arotsaka amin'ny tsiraray avy na inona ny lafiny rehetra zay ilain'ny olona sy vanginy sy zay rehetra hoe tadiavin'olona dia vangio araka ny be famindram-ponao tokoa zay tsiraray avy eto satria ny famindram-ponao no iainanay Jehovah Andriamanitra araka izany teninao izany hoe raha tsy ny famindram-ponao dia tsy velonaina zay satria raha ny isaina ny hainoko vitanay dia tsy anisan'ny velona teto zay raha isaina zavatra ratsy vitanay dia tsy anisan'ny hoe zay andro hafa oka izany famindram-ponao zany hirotsaka aminay hitondra fanafana sy fanasitranana ho an'ny fiainanay tsiraray avy eto mba ho voninahitra ny anaranao rery any dia makasitraka anao zay tompo ny amin'ny fiasanao voninahitra dia ho anao rery any. Alléluia, amen. Alléluia. Tena tsara ny Andriamanitsika amin'izao fotoana izao dia anaraka hira anankiray tsika izay nataon'ny pasteur Jocelyn dia miaina ny famindram-ponao zay Andriamanitra. Dynamic
isanandroatompo ny fiainako diainami ny famindramponao sy ny fahasoavanao tompokanao diainami ny famindramponao isanandroatompo ny fiainako diainami ny famindramponao sy ny fahasoavanao tompokanao avausinao ai isamaraina ny refinilay famindramponao avausinao ai isamaraina ny refinilay famindramponao ny refinilay famindrampon'Andriamanitra zasy ianao ny teny faminanitsika moa amin'ny ty volanty ato amin'ny fiangonana Sanctuaire Chrétien International dia ny lohateny mitondra ny fandaminana Andriamanitra ny tena andamina amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao izany teny faminanina nomen'Andriamanitra izany dia tena hiatra amin'ny fiainanao izay hita ao amin'ny ohabolana toko faha-efatra amby roapolo andininy faha-enina izay hoe fa ny fahaizana mandama tsara no entinao miady ary raha maro mpanolontsaina dia misy famonjena tena tsara ny Andriamanitra tena mino ako fa ianao zanak'Andriamanitra dia mpanolontsainanao dia sainan'Andriamanitra ihany koa ny alolansaina anasy anao raha tena raisinao amin'ny fonao izany ten'Andriamanitra izany raha ihany kokoa zasy ianao tsy mivoaka ao anatin'ity tenin'Andriamanitra ity fa dia marobe ny mpanompon'Andriamanitra tsy mipaminan'Andriamanitra izay nataon'Andriamanitra nanoratra ho anasy ho anao
re mpanompon'andriamanitra ireny nampiasain'andriamanitra hiteny amin'ny fiainako a sy amin'ny fiainanao re dia efa anisan'ny mpanolontsaina ho amin'ny fiainako a sy amin'ny fiainanao hitondra famonjena sy fandaminana ho amin'ny fiainako a sy amin'ny fiainanao ka ety ampiandohana dia teny aminao sady hoe hitahanao any Andriamanitra andamina fiainanao any izy amaky ny tenin'Andriamanitra avy hatranytsika izay hitantsika ao amin'ny Isaia 5:10 andiny voalohany ka hatramin'ny 7 io tenin'Andriamanitra io dia zaraiko anao eto androany hitondra ihany kokoa fampaherezana ho anahy sy ho anao fa alohany amakinana io tenin'Andriamanitra io aloha dia anaraka hirantsika sy anao amin'izao fotoana izao hiran'ny Davida izay mitondra ny afo ny fanahy anadio anahy sy anao anadio foko sy ny fonao mba hahatonga ny foko sy ny fonao tany lonaka dia andraisako sy andraisanao ny tenin'Andriamanitra amin'ny fitiavana tiandao raha anaraka izao iry izao antsika tompoko.
się Fulinahitra Mądro Matasai Mądro Makinkeza Miuride Ata się Fulinahitra Mądro Matasai Mądro Keza Miuride Ata się Fulinahitra Mądro Matasai Mądro Keza Miuride Ata się Fulinahitra Mądro Matasai Mądro Keza Antau Chasiut Ideha Alleluia. Mino fa tena feno amin'izao fotoana izao hoe ny afofana ary tena hoe amin'ny tahotra sy ny ovitra tokoa ny tena hoe anatona antsika ny mpanjaka amin'ny mpanjaka. Tsy hoe mampitahotra anao akory zany hoe mitahotra sy ovitra tsy aoka tsy ataontsika ampitahotra antsika zany fa anamboatra anasy anao indray eto Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny mba ahafahako sy ahafahanao mahafantatra ny sitrapony. Amaky ny tenin'Andriamanitra avy hatrany zatsy anao. Isaia 5:5 ka hatramin'ny 7 izay manao hoe ianareo rehetra izay mangetaheta makanesa amin'ny rano ary ianareo izay tsy manam-bola avy mividia ka homana avy mividia divay sy ronono nefa tsy ambola na amin'ny karena. Alleluia. Nahoana ianareo no mandany vola amin'izay tsy hanina ary vokatry ny fisasaranareo amin'izay tsy mahavoky. Miaino dia miaino ihany ka hano izay tsara dia aoka iravoravo amin'ny matavy ny fanahinareo. Atongilano ny sofinareo ka makanesa aty amiko. Miaino dia ho velombelona ny fanahinareo ary anao fianakena mandrakizay aminareo aho dia mifamindrapo matoky nampanantenaina an David. Indro nataoko vavolombelona ho amin'ny firenena izy ho mpanapaka ny komandiny amin'ny firenena. Indro firenena izay tsy fantatrao no atsoinao ary firenena izay tsy nahalalanao no hiazakazaka ho aminao. Alleluia. Noho ny amin'ny Jehova Andriamanitrao sy ny ray masin'i Israely ka nomena voninahitra ianao. Mitadiava ny Jehova dia ny mbola hita izy, miantsoa azy dia mbola akaiky izy. Aoka ny ratsy fanahy afohy ny lalany ary aoka ny tsy marina afohy ny heviny ary aoka hiverina amin'ny Jehova ireny fa mindrafo aminy izy. Ho amin'ny Andriamantsika hamela heloka dia hamela heloka tokoa izy. Alleluia. Zany tena Andriamanitra aminasy aminao. Tena tsara ny Andriamanitsika, tena lehibe izy, mampianatra anasy anao eto izy. Tena jereo zany hoe raha maro mpanolotsaina ozy izy dia misy famonjena. Manolotsaina anasy anao hoe Jehova Andriamanitra hoe alohantsika sika rehetra izay mangetaheta tsy hividy rano, tsy hiala vola fa hanantona an'Andriamanitra. Hanantona anazy amin'ny alalan'ny teniny satria ny tenin'Andriamanitra dia tena loharano velona. Jesosy tamin'ny niona tamin'ny vehivavy Samaritana raha fantatsika tsara tao amin'ny Jona 4 nanambara mihitsy Jesosy hoe zay rehetra misotro ny rano omeny Jesosy dia tsy mangetaheta tsony izy fa ny teny omeny zany teny ambara eto hoe zay rehetra misotro ny rano avy amiko izy dia tsy mangetaheta tsony izy dia tsy mandeha matsaka eo amin'ny loharano tsony. Zay no nambarana tamin'ilay vehivavy Samaritana. Dia eto indray Andriamanitra mbola mampatsiahy anasy anao hoe tsika rehetra izay mangetaheta dia aoka hanantona anazy. Inona tiany tenena eto amin'izany hoe mangetaheta zany? Tsika raha amin'ny fiainana andavanandro dia maro ny zavatra mampiazakazaka antsika, maro ny zavatra mampangetaheta antsika. Misy mangetaheta te hita vahaolana, misy koa mangetaheta te nahita fanasitranana,
nisy mangetaheta ty ahita valim-bavaka tena hoe ahita fitahina lehibe tena hoe mipoka be a misy tena hoe mangetaheta hoe fitahina resaka ara-materiel tena hoe tiazo tele ohatra tiazo trano zany rehetrarehetra zany dia anisa zavatra mangetaheta amin'ny daholo fa zany rehetrarehetra zany efa dia mora lefina tsy mora loha fa ny tenin'Andriamanitra dia tsy mbo lefina mandrakizay ny teny aloha ka vavan'Andriamanitra dia tsy mbo mety potika ary tsy mety loza mihitsiny fa maharitra mandrakizay amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao dia tena miteny mihitsiny izy eto hoe makanesa ozy izy amin'ny rano ary ihany kokoa izy tsy mividy vola tsy mila miala vola antsika zany amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teny amin'izao fotoana izao zao dia eto zao iran'Andriamanitra hitondra teny ho anao tsy hoe mandeha alavitra ianao fa eo dia efa hoentiko aminao eto ny teny misy zao kirakira zao internet zao makasitraka anao raha nada alvinao ambadika ao zay ampiasain'ny tompo hitondra zao live zao anaparitaka an'izao ho anjarako sy anjaranao volany any ambadika andreny dia ianao anefa asaina fotsiny manaraka tsy miala voly fa mety hoe miala connexion ianao anatin'izany fa ianao mahazo fitahina ihany konkoa zay le hoe tsy miala voly misy nge atrela tsara hoe marazo any amin'ny hôpitaly misy tena hoe te ho sitrana te ho afaka amin'izany aretina mangety za mihitsiny misy tena hoe mijaly midradradradra andro amanala tsy matory fa ianao anefa mbola salama tsara ianao anefa mbola matanjaka tsara tsy miala vola fanafody ianao tsy miala vola rivotra iainana ianao fa omen'Andriamanitra maimam-pona anasy io anao zany fa raha ohatra tsika ka mbola manatona an'Andriamanitra bebe kokoa ka tena mifikitra aminazy dia tena misy famonjena avy amin'Andriamanitra tena hoe etoany 100% fiainako sy amin'ny fiainanao jereo tsara nge eto izy miteny hoe makanesa ozy izy amin'ny rano ary anareo izay tsy manam-bola avy mividi ka homana eny avy mividi ozy izy sy mividi ronono nefa tsy ambola na amin'ny karena ny tenin'Andriamanitra dia manoatra ronono tena hoe tsy haiko hoe ohatrana hoana efa sotro ronono ianao rononomby dia tsy mitapy fa mbola mihoatra lavitra noho izany ny tenin'Andriamanitra omeny anasy anao tsy ho viditsika zany raha tena mifikitra amin'Andriamanitra zasy ianao fa tena matsiro tenin'Andriamanitra tena hoe araka ny teny Davida zay araka ny teny Ezekela tamin'izay hoe tena mamy atao-bavaka izy tahaka mihoatra noho ny tantely ny tenin'Andriamanitra tena mamy ny tenin'Andriamanitra satria voaraikitra ato anatin'ity tenin'Andriamanitra ity avokoa ny mombamombana sy mombamombanao marobe ny teny fampahirezana ao anatin'ity teny ity ao anatin'ity baiboly ity ho anasy ho anao zasy ianao zanak'Andriamanitra no safidi manokana azo an'izany teny zany dia toy izantsika ihany teny tena miteny mihitsy izy maninontsika ozy izy zany no mandany vola amin'izay tsy sanina ary vokatry ny fisasarana amin'izay tsy mahavoky tsika zany ndraindray mandany volany amin'ny freako izao tontolo izao ny fre ndraindray ohatra fotsiny zao hoe misy sakafo zao ohatra hoe tiatsika dia rehefa tiatsika iny sakafo iny dia mandany vola be tsika nefa ndraindray miteraka aretina ho antsika ndraindray tsika lasa marary kibo lasa marary vavony amin'Andriamanitra nefa ny tenin'Andriamanitra raha ohatra tsika ka hoe tena hoe mamaky anyteny tenin'Andriamanitra ity fikitra amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia misy torohevitra be da be ao mba ahafahantsika manana fahendrena ny ampiasa volantsika ihany kokoa amin'ireny sakafo hoantsika ireny hatramin'ireny hoe hatramin'ny hanina hoantsika zany hatramin'ny rano sotrotsika zany dia misy fampianarana avokoa anatin'izany rehetrarehetra zany ataon'Andriamanitra mba hahatonga anasy ianao ho velona ao anatin'ireny sakafo hoantsika ireny satria rehefa tsy mampiasa fahendrentsika dia araka ilay nyteneko teo misy marary kibo marary vavony dia misy ihany kokoa tena hoe mivalana mihitsy lasa mandany vola indray lasa hoe miala vola posy indray entina ho any dokotera fa raha tena fikitra amin'ny tenin'Andriamanitra zasy ianao dia izy manolo-tsaina anasy ianao ary mitalidarina anasy anao dia tsy diso lalana leza mihitsy zasy ianao toy izantsika hatrany zany tenin'Andriamanitra izany ao amin'ny
manaraka an'ilay teny ty izay tsy mahavoky mianozy izy dia miano ka hano izay tsara dia aoka ravoravo amin'ny matavy ny fanahinareo atongo lany sofinareo ka makanesa ty amiko miano dia ho vavolombelona ny fanahinareo ary anao fanekena mandrakizay aminareo dia ny famindrapo matoky nampanantenaina any Davida zany le mpanjaka izy no ray Jesosy tsika taranaky ny Davida zay nampanantenainy an'Andriamanitra Davida dia ataony na amin'ny asianao satria fanekeny zany zany fanekeny zany dia tena hoe fianianana zany fanekena zany mila tsika zany miravoravo rehefa tena hoe miaino ny tenin'Andriamanitra tsika mila miaino ny tenin'Andriamanitra aloha zany tsika alohan'ny hoe mahatonga atsika iravoravo rehefa miaino ny tenin'Andriamanitra tsika miaino izay lazain'Andriamanitra tsika ka tena manaraka an'iny dia tsy diso lalana mihitsy ny azasy ianao fa milamina izay alentsika rehetrarehetra araky ny teny faminaniana amin'ity volany ity fa alohan'ny anatanteran'Andriamanitra an'izany tsy maintsy misy zavatra mila ekentsika kosa aloha miaraka amin'Andriamanitra misy tenin'Andriamanitra mila ianotsika ataon'Andriamanitra hoana moa manatanteraka ny teny hoe ny fehezantsika manao no entintsika miady mifandaminana ny zavatra rehetrarehetra raha tsy mamaky ny tenin'Andriamanitra izy zao tsika senao raha tsy tena fikotra ny tenin'Andriamanitra izy zao tsika senao tsisy fandaminanao ataon'Andriamanitra mihitsy ny amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao raha ohatra hoe avelantsika fotsiny iny teny faminaniny zany teny zany sy teny efa henoko zany teny zany raha vao ataontsika ohatran'izany fotsiny zany teny zany dia mandalo fotsiny zany tsisy ninina ilamina zany amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao ary ihany kokoa tsy misy ihany kokoa famonjena ho azoko sy ho azonao zany ao raha tsy tena manaraka amin'ny disiplinan'Andriamanitra zasy ianao ny alohan'ny ny toava fadaminana amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao zany dia misy disiplinina mira arahako sy arahanao nefa kosa nefany ao anatin'izany disipline zany tsy hoe manaraka disiplinan'Andriamanitra zasy ianao dia miala may fa tena tahin'Andriamanitra ho tahin'Andriamanitra amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao rehefa manaraka ny disipline izay apetraky n'Andriamanitra disipline apetrany zao dia hoe mila miaino feoany dia mila manatona anazy zasy ianao dia toy izantsika ihany zany tenin'Andriamanitra izany tonga lany ozy izy sofinareo ka makanesa ty amika dia miaino dia ho vavolombelona ny fanahinareo ary anao fanekena hitanao zany ny fanahiko sy fananao zany dia lasa vavolombelona ho an'ny hafa hoe tena ary tena mamirapiratra amin'ny fiainanao sy fiainako rehefa tena miaino feon'Andriamanitra zasy ianao satria manaraka ny disiplinany dia tsy diso lalan'izany mihitsy dia lasa vavolombelona amin'ny fiainan'ny hafa zasy ianao na ny fitantanam-bolana inona dia atao anatin'ny tenin'Andriamanitra avokoa zany rehetrarehetra zany mivoaka satria izy tena miteny mihitsy hoe fahaizanao madama mozy no entinao miady dia rehefa maro ny mpanolontsaina dia misy ho famonjena rehefa manaraka ny disiplinan'Andriamanitra zasy ianao ny amin'ny mpanolontsaina rehetrarehetra izay nataon'Andriamanitra manoratra atao anatin'ity boky ity dia misy famonjena ho amin'ny tokantranoko sy amin'ny tokantranonao misy famonjena ny amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao rehefa tena manogilana ny sofintsika isika miaino andreny olona izay napetraka an'Andriamanitra hitorony teny ampiasain'Andriamanitra izay anambara vaovao mafaly ho anasoanao reny dia misy fanafana amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao dia misy ihany kokoa fanasitranana amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao zay le hoe fanekena mandrakizay izay napetraka an'Andriamanitra ary famindrapo matoko izy izy nampanantenainy famindrapo amin'Andriamanitra fo zasy ianao rehefa tena miaino amin'ny feoany rehefa tena manaraka ny disipline izay apetrany ino izy izy ataoko vavolombelona amin'ny firenena izy ho mpanapaka ny komandy amin'ny firenena ianao zany ho ataon'Andriamanitra vavolombelona sy mpanapaka ny komandy ny firenena ohatriny ahoazy firenena zany efa zasy ianao dia nanaovan'Andriamanitra fanekena tamin'ny alalan'i Davida satria zasy ianao dia taranaky ny Davida anaovany fanekena zasy ianao ho komandy ny firenena ozy izy miaramila ny firenena ino firenena izay tsy fantatrao ozy izy no antsoinao ary firenena izay tsy nahalalanao no hiazakazaka ho aminao aleloia tena tsara ny Andriamanitsika noho ny amin'ny Jehovah Andriamanitra ao sy ny iray masiny Israela fanomeny voninahitra ianao tsy mahafaly anao ve zany tenin'Andriamanitra zany mampianatra anao Andriamanitra rehefa mampianatra anao Andriamanitra dia tena hoe manandratra anao izy
firenena tsy fantatrao no inona firenena mbola tsy fantatrao reny no atsoinao dia azakazaka anatonanao reny no atsoinao dia ianao no vavolombelona ianao no ampiasain'Andriamanitra ho fitahiana ho andre firenena ireny ohatrany ahoana za firenena izany za firenena zany dia tena hoe goavana tena ngeza be raha tsy teny fotsiny hoe firenena eropeana fotsiny ohatra misy firy ny anao anatin'izany ny kapitaly ao anatin'izany ny firenena anankiray lehibe zany isao angeny ao anatin'izany ny vahoaka ao anatin'izany nefa ny ianao no atao commande miaramila ao anatin'izany tena atao miaramila mihoatra nohozany ianao ampiasaina mihoatra amin'n'ireny tsy haiko hoe ohatrany ahoana ny miaramila mpanafika ady ireny fa ianao dia ampiasaina mihoatra amin'izany hiazakazaka aminao izy izany ny firenena noho ny amin'ny Jehovah Andriamanitsika noho ny izay rehetra hoe fanekena nataony taminako sy taminao ary ihany kokoa ny ray masin'ny Israely ny ray masin'ny Israely dia Jehovah Andriamanitra izay tompontsika ao ambony fa nomena voninahitra ianao dia omena voninahitra ianao izy fa misy kosa condition le izy araka ny teneniko tamin'ny voalohany hoe mitadiavana Jehovah izy dia mbola hita izy miantsoa azy dia mbola akaiky izy maniraka anasy ianao izy eto hitady anazy dia mbola eto izy dia mbola misokatra zany varavara amin'ny fahasoavana fa alohantsika tena hoe anatona an'Andriamanitra tsy tahaka ny hoe tamin'ny andro Noa hoe efa nirindrina ny varavara amin'ny fahasoavana ny samby fiara vao hoe vonjeo zay Noa miazakazaka ho any amin'ny varavaran'ilay samby fiara daholo ny olona satria efa araraka ny ranorana efa nandifotra ny tanàna rehetra ny ranorana tsy ho amina sy ho aminao ane zany fa zao amin'izao fotoana izao ny varavara fahasoavana dia mbola misokatra ho anasy ho anao dia mila zasy anao zany mitady an' Jehovah amin'ny herintsika amin'ny izay rehetra fomba rehetra ahafahantsika mitady an' Jehovah aoka ozy izy ny ratsy fanahy afoy ny lalana ary ny tsy marina afo ny heviny ary aoka iverina amin'ny Jehovah ireny fa mindra fo amin'ny izy eny ho amin'Andriamanitsika fa mamela hely koa dia mamela hely koa tokoa izy halleluja alohantsika zany afoy ny ratsy alohantsika zany afoy ny lalana tsy marina rehetra zay nataontsika dia aloha koa tsika afoy an'izay fihevitrintsika hoe tsika ny ambony tsika miseho mahay tsika miseho manao izao izy aloha afotsika rendratra rehetra reny fa andaontsika iverina amin'ny Andriamanitsika dia mbola eto izy dia mbola akaiky izy zany Andriamanitsika zany tsy hoe alavitra tediavintsika andanitsika frais any États-Unis tsy hoe andehanantsika frais any Europe tsy hoe andehanantsika mandeha frais any lavitra be any Australie fa eto akaiko eo akaikinao ny Andriamanitra manaraka anasy anao eny azay alehako sy alehanao Andriamanitra fa miandry anasy anao fotsiny izy angila tsofina amme fotsika aminazy iverina aminazy any kokoa fa mamindra fo izy ary ihany kokoa mamela heloka izy mino ako fa nandray zasy anao teto androany na izaho koa raha tenin'Andriamanitra ao anatin'izany andao hivavakantsika amin'izao fotoana izao hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny teny hisorantsika fotsiny Andriamanitra dia aleo izy miasa amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao anatanteraka ny fanekena rehetra sy kasika anasy anao ihany kokoa afahako sy afahanao mandroso anatin'izany fanoratena izany raha eo amin'ny anara-maherinao misaotra mankasitraka anao zay mame voninahitra ny anaranao misaotra fa niteny tamin'ny fiainanay ianao ny ampianatra anay tetondray ianao tamin'ny androany mba hitediavanay ianao mba hianonay ianao mba hatonga anay anongila tsofina hitady ny tavanao sy haino feo anao hianatra eo anatrehanao ary ihany kokoa anatona anao ny amin'izay rehetra hoe mety mampangetaheta-nay misaotra Jesosy satria tsapanay fandriamanitra fitiavana ianao tsy namelanay ireny ianao tsy tianao konkoa zay hovery any amin'ny fiaina tsy hita fa mampianatra anay isan'andro ianao hoe dia mbola eto ianao dia mila miantso anao zay mila mitady anao zahay dia isaoranay ianao zany makasitraka anao zay fa tena tsara amin'ny fiainanay ianao lehibe ianao Jehovah Andriamanitra tena tsisy azo arina aminao tsisy azo alahatra amin'ny falebiazanao misaotra raha eo voninahitra dia ho anao reny ihany alleluja amen zany ny ten'Andriamanitra ho anasy ianao dia efa madiva farana ny fotoana hitondra mbavaka anao amin'izao fotoana izao mba ten'Andriamanitra mihitsy nanatrika anao ny amin'ity ala ity
amery anao an'izay miasa, ary ihany koa ameno fitsaranao ampahitatoranao an'izay atory ary ihany koa isotra an'Andriamanitra tsika rehefa avy eo ny amin'ny fotoana teto alohan'ny farana fotoana dia ho ataontsika izay vavaka izay. Endray amin'ny anara-mayanao misaotra sy midera sy manome voninahitra anao hatrany zay tena tsara ny fiainanay ianao. Amin'izao fotoana izao dia mivavaka ho an'ny zanakao tsiraray avy ny amin'ity ala ity. Misy tompony any amin'ny toerana izay misy anazy atoandro, misy any kokoa alina nefa hiasy izy dia ianao no hiasa mahery vaika ho an'izy ireny mba ho fenonao fanatrehanao izy ireny, omenao hery izy ireny. Ary ihany koa Jehovah Andriamanitra mivavaka koa mba ho atanjahanao ny tsiraray avy mba tena hoe ho tena taky ny iray minitra aminazy dia ho maraina ny andro ho arovanao izay rehetra miasa ary tahinao tantananao izy ireny. Ary izay rehetra atoandro ihany kokoa mba ho fenonao ny herinao ary izay rehetra atory dia omenao nofo mamy, omenao torimaso mamy andry tahaka ny zaza izy ireny ho mamy ny torimasony ary ihany koa Jehovah Andriamanitra hifohy izy hiaraka amin'ny fahasoavana avy aminao sy mifamindraponao. Ary isaoranay manokana koa ny fiasanao teto androany, hifanatrehanao, isaoranay anao kasika, isaoranay anao fanafana, isaoranay anao fanatrehanao mahagaga sy ny fahagagana sy vitanao dia rainay anao ankalazainay anao voninahitra ho anao rery any. Alleluia, amen. Alleluia. Dia izay ny fotoanantsika dia zara vavaom-piangonana fohifohy koa ny amin'ny fotoam-bavaka raha maniry ianao hiaraka hideran'Andriamanitra amin'ny isaky ny alahady dia fotoam-bavaka amin'ny sivy sasany any Maorisy en Caleve dia ny aty amin'ny Madagasikara eto amin'ny Brahoany Amere Antaninandro amin'ny sivy sasany ihany kokoa. Tongava tompoko, tongava maro entany namana fa alohan'ny atongavanao rehefa tonga eo ianao dia misy sakafo maraina homanin'ny mpiandraikitra ho anao isy fitahina mahagaga homanin'Andriamanitra ihany koa ho anao dia tahiny tompo daholo tompoko tongava amin'ny fanatrehan'ny tompoko tsika tsiraray avy entany namana hoy aho mba azo soa ihany kokoa hiaraka amintsika azo famonjena avy amin'Andriamanitra dia tahiny tompotompoko izara tem-pahasoavana ho anao eny tokoa fahasoavana sy famindrapo anaraka atsika amin'ny andro rehetra iainantsika dia toetra ao an-trano Jehovah andro lava isika. Amena aminao irery any eny tokoa fahasoavana sy famindrapo ny anaraka atsika amin'ny andro rehetra iainantsika dia toetra ao an-trano Jehovah andro lava isika. Amen. Tahiny tompo daholo tompoko.